Faly miarahaba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Elaela isika no tsy tafahoana teto amin'ny tambazotra, kanefa noho ny adidy aman-draharaha izay zarazarain'ny isan-tokantrano dia tsy afaka nanohy izany fanaovana horonan-tsary izany isika, kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tafavory sy tafahoana eto indray isika ka isaorantsika Andriamanitra. Noho izany dia faly manolotra ny arahaba ho anareo indray satria afaka hiaraka handinika ny tenin'Andriamanitra indray isika. Ny arahaba hono dia toy ny fary lava vany ka tsy mety lany amamina. Noho izany dia zarazaraina isan-tokantrano izany arahaba izany. Zarazaraina toy ny voninkazo ka ho vangivangin'ny fahatsarana anie ianareo ho zarazaraintsika tahaka ny tantely ka ho vangivangin'ny amamina. Izay no elary fa andeha hijery ny lohahevitra mikasika ny androany isika. Ny lohahevitra androany dia nampitondraina ny lohateny hoe avy aiza moa ny ratsy. Avy aiza ny ratsy. Rehefa mametraka izany fanontaniana izany isika dia toa sarobaliana ihany. Ary rehefa mijery ny manodidina antsika isika sy ny toe-java-misy rehetra manerana an'izao tontolo izao amin'ny haino aman-jery isan-karazany, indrindra rehefa mijery ny fiainantsika manokana dia mahita sy mahatsapa fa feno faharatsiana, feno fahoriana, feno aretina, feno fanaintainana, feno fahafatesana. Isaky ny miposaka ny masoandro dia ratsy no hita hatrany. Tsy midika anefa izany fa tsy misy akory ny tsara, fa misy ny tsara eo anivon'izany rehetrarehetra izany. Ary zava-dehibe tokoa izany satria midika izany fa mbola misy zavatra azo antenaina. Ny teny teo tamintsika manao hoe avy aiza ny ratsy. Avy aiza ny ratsy? Andeha ho jerentsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany hevitra izany, izany lohahevitra izany ka andeha ho fantarintsika, ho ezahintsika ho fantarina sy ho valiana hoe inona no lazain'ny Baiboly mikasika izany ratsy izany. Rehefa misy tokoa ny ratsy dia misy ny tsara, ary raha misy izao ary rehetra izao dia misy ny mpahary. Misy olona maro manontany tena hoe fa maninona moa no navelan'Andriamanitra hisy ny ratsy? Moa ve Andriamanitra no nanao ny ratsy? Maninona moa no avelan'Andriamanitra hisy Satana raha toa ka izy no niavian'ny ratsy rehetra? Fanontaniana sarobaliana avokoa izany rehetrarehetra izany. Kanefa na izany aza dia misy teny vitsivitsy ihany ambaran'ny Baiboly mikasika izany mistera izany. Taiza no niavian'ny ratsy? Andeha ho vakiantsika ny Baiboly avy hatrany ka ho jerentsika izay voalaza ao amin'ny Ezekiela 20:20, ny andininy 12 ka hatramin'ny 15. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehova manao hoe: ry zanak'olona, manaova hira fahalahelovana ny amin'ny mpanjakan'ny Tiro ka lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehova Tompo. Ry ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tarehy tonga marika sady feno fahendrena no tena tsara tarehy. Tany Edena, sahan'Andriamanitra ianao, ry vatosoa rehetra elohelo teo amboninao dia ny karneola, ny topaza, ny onyx, ny krizolita, ny berilla, ny jaspi, ny safira, ny robima, ny emeralda ary ny volamena. Ny fampanenona, ny amponga tapaka ao sy ny sodinao dia atao aminao. Tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. Ianao ny kerobima voahosotra izay manaloka, fa voatendrika ianao, tao tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, tao amin'ny vato mirehitra no ny tsangananao. Tsy nanatsiny ianao tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita heloka teo aminao. Eo amin'ity toko sy andin'ity ry havana malala dia voalaza fa anisan'ny voaharin'Andriamanitra ilay resahany eto dia tsy iza izany fa i Losifera.
Rehefa miresaka ny baiboly manao hoe kerobima voaositra hozy izy izay manaloka fa voatendry ianao teo an-tendrombohitra masin'Andriamanitra. Teo an-tendrombohitra masin'Andriamanitra, tamin'ny toerana nisan'Andriamanitra, tao amin'ny trano natao hoe paradisa zany, tany amin'ny lanitra, tany amin'ny toeran'Andriamanitra, ary nanana ny maha izy azy izany voary izany. Tonga lafatra, zay ny voalaza. Andriamanitra no miteny eto fa nohariana tonga lafatra tsy nisy tomika i Losifera. Kanefa eo amin'ny 1:12 dia miteny manao hoe mandra-pahita heloka teo aminao. Zany hoe nahitana tsy fahamarinana, nahitana fahamelohana teo aminy rehefa nandeha ny fotoana. Andeha ho toizantsika ny vakiteny ary ho ampitahantsika amin'izay voasoratra ao amin'ny Isaia 4:12, ny 17:12 ka hatramin'ny 4:12. Ary ianao efa nanao anaka-po hoe any an-danitra no hiakarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any am-parany avaratra aho. Hiakatra ho any ambonin'ny avoan'ny rahonao ka ho tahaka ny avo indrindra. Izay ny voalaza eto ry havako. Izay no fampitahana no lazain'ny boky anankiroa. Ny zavatra hitantsika eto dia nitsiry tao anatin'ny Satana ilay antsoina hoe fahotana na fahamelohana na ilay heloka. Andriamanitra dia namorona ny Satana ho tonga lafatra. Andriamanitra dia namorona azy ho tena faratampon'ny voary rehetra. Zavatra nisy anefa dia nitsiry tao aminy ny faniriana ho toan'Andriamanitra. Naniry izy ny hitovy tantana amin'Andriamanitra ary nihirahira ny tenany izy ho Andriamanitra. Nanomboka teo dia azo lazaina fa tafiditra tao anatin'ny Satana ny fahotana. Tafiditra tao anatin'ny Satana ny ratsy ary nanomboka teo dia niteraka ny ady sy ny disatisa tany an-danitra. Inona no zavatra niseho tao anatin'izay disadisa sy ady niseho tany an-danitra izay? Apokalipsy 2:12. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana eo ambanin'ny tongony, ary misy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany. Sady bevoka izy ary mihetsy-jaza ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra, ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 7 ary misy diadema 7 eny amin'ny lohany. Ary ny rambony dia manala ny ampahatelo ny kintana amin'ny lanitra ka manjera ireny eo amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anatrehana vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Teo dingantsika kely eo amin'ny 17. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady. Nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly Satana, izay namitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia nahareo feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiany, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahitsika, dia ilay mpiapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Ary naharesy izy ireo, naharesy azy noho ny amin'ny ranony zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany dia mifaliry lanitra sy anareo izay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly, sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Nisy ady tany an-danitra ary
niezaka nitarika ny anjely rehetra i Satana. Ao amin'ny Baiboly dia tsy misy teny manao hoe ray apatelo ny anjely no voatariky Satana. Fa ity toko sy andininy hitantsika eto ity kosa dia manambara fa ao amin'ny andininy fahaefatra zany ao amin'ny Apokalipsy toko 12 fa nitarika ny ray apatelo ny kintana ilay dragona sy menarana ela. Ary fantatsika tsara fa i Lucifera dia antsoina ihany koa hoe kintany maraina, ary kintana i Lucifera, ary ny kintana ihany koa dia oharina amin'ny anjely. Nisy ady zany tany an-danitra ary Mikaela sy ny anjeliny dia niady. I Mikaela moa dia azo raisina ihany koa hoe Jesosy Kristy eo amin'ny atao hoe fanadihadiana ny soratra masina. Ka rehefa resy izy ireo dia tsy nisy toerana ho azy tsony tany an-danitra ary natsipy izy, navoaka. Fanjahatra misy dia nidina tetỳ tany i Lucifera zany, tetỳ amin'ny voarin'Andriamanitra hafa. Ary voalaza fa niandry tahaka ny dragona, miandry vehivavy hiteraka hozy izy mitady izay harapany. Zany hoe eo zany no ahitantsika ny toetran'ny Lucifera rehefa nidina tetỳ tany. Ny zavatra hitantsika ihany teo koa dia hoe mpiapanga ny rahalahy andro aman'alina teo anatrehan'Andriamanitra. Inona ny antony ilazana zany? I Lucifera tany an-danitra zany dia tsy teo no atao hoe nipoahan'ny ady, fa mbola nandresy lahatra tsikelikely ireo anjely Lucifera. Ary niapanga an'Andriamanitra, niapanga ny olona rehetra, niapanga ny voarin'Andriamanitra rehetra. Ary ny antony izay no niantsoana azy hoe Satana. Fa ny dikan'ny Satana dia mpiapanga, mpanome tsiny, mpanaratsy ary mpivadika. Izany no hanomezana ny antony hanomezana ny anarana hoe Satana, satria izany no toetrany Satana. Rehefa natsipy tetỳ tany izy dia lasa manjakazaka etỳ tany. Ary Jesosy dia miantso an'i Satana ho mpanjaka n'izao tontolo izao, na hoe prince de ce monde. Noho izany zavatra rehetra izany dia manomboka hitantsika tetỳ ambony tany ny asany Satana. Tao aminy ratsy, nitsiry tao aminy ratsy, ary nentiny tetỳ ambony tany izany. Ny zavatra tsara ho marihana dia izay voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko 5:5. Mamonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Miezaka i Lucifera mitady olona ho fitahana, mitady olona ho simbana, ho potehana miaraka amin'ny heriny iray manontolo. Mikasika izay haromotan'ny Satana izay ihany dia ao amin'ny voalaza tamin'ny vakitsika teo fa miaraka amin'ny fahatezerana lehibe i Satana. Izy ao amin'ny 12 manao hoe fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Raha iverina amin'ilay fanontaniana isika manao hoe avaiza ny ratsy. Avaiza ny ratsy dia voalaza araka izay toko sy andininy vakitsika rehetra teo izay fa nitsiry tao am-pony Satana ny ratsy. Andriamanitra dia nahary an'i Satana tonga lafatra. Nahary an'i Satana tsy misy tomika, mahery, tsara indrindra tamin'ny voary rehetra. Kanefa dia tsy nionina tamin'izay Satana fa nanaiky hitsiriany ratsy. Raha ny tena marina dia sarotra hazavaina ny fomba nitsiriany ratsy satria tsy voalazan'ny Baiboly ary tsy Andriamanitra no naniry nanamboatra ny ratsy, fa Andriamanitra dia mifanohitra amin'ny ratsy. Fa ny torotoro tao anatin'ny fon'ny Satana ny filana, ny fitsiriritana ny faniriana ho tahaka an'Andriamanitra dia nanomboka teo ny ratsy rehetra. Jakobo 2:7 dia manao hoe fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihin'ny filany sy ny fitahiny izy, ary ny filana rehefa torotoroana dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Tao anatin'ny Satana ny filana ho toan'Andriamanitra. Nitsiry tao aminy mbola tsara kokoa na dia efa tsara ary izy. Ary rehefa nitorotoroana tao anatin'izay, nikoboniny tao izay dia nivadika fahotana ary nitarika fahafatesana.
Ary zavatra izay ihany no mbola niseho rehefa tonga tetỳ tany Satana. Rehefa tonga tetỳ tany Satana dia voalaza mazava tsara ny fomba nataony rehefa naka fanahy any Eva izy. Ozy izy hoe ho tahaka an'Andriamanitra ozy izy. Ho tahaka an'Andriamanitra ianao. Ary rehefa jerentsika ny voalaza ao amin'ny Isaia 7:7-8 dia hitantsika tsara mihitsy ny fomba nangalany Satana fanahy any Eva rehefa tafaresaka izy ireo tao amin'ny sahedena. Voalaza ny 8:10 hoe hiakatra ho any ambonin'ny avonin'ny rahona ozy izy ka ho tahaka ny avo indrindra. Dia raha tadidinareo fa rehefa niresaka tamin'ny Eva i Satana dia hoy izy manao hoe tsy ho fatitsy akory ianareo fa ho tahaka an'Andriamanitra ary hahalala ny tsara sy ny ratsy. Izay ilay loharanon'ny ratsy tao anatin'ny Satana. Rehefa nalay panahy Eva ary tafalatsaka tanteraka tao anatin'ny fandikan-dalàna dia tafalatsaka tao anatin'ny zanak'olombelona ny fahotana. Tafalatsaka tao anatin'ny zanak'olombelona ny ratsy. Ny ratsy dia adika amin'ny teny frantsay manao hoe mal. Ary ny ozina dia adika amin'ny teny frantsay manao hoe malédiction. Zany hoe tafiditra tao anatin'ny olombelona ny malédiction satria niditra tao anatiny ny ratsy. Maudit ny zanak'olombelona. Hitantsika moa izany rehetrarehetra izany aovakitsika 7:7 sy ny 7:12. Ary io koa izy tamin'ny Adama satria efa nihaino ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny hazo izay nanandrarako anao hoe aza hihinananao izany dia voaozina ny tany no nataonao, fahoriana no hinananao ny vokany ary amin'ny andro rehetra iainanao ary haniry tsilo sy hery ho anao izy ary hoaninao ny anana famboly. Ny fahatsembohan'ny tavanao no hinananao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany fa tany no nanalananao fa vovoka ianao ary verina ho amin'ny vovoka indray. Voaozina ny tany no ianao, la terre est maudite à cause de toi. Niatra tamin'ny tany ny faharatsiana, tafiditra teto amin'ity zao tontolo izao naharian'Andriamanitra ity ny faharatsiana ka voaozina ny tany. Nidiran-dratsy ny tany. Izay ilay ratsy ny teneniko tany amboloha manao hoe nahoana izao manodidina antsika izao no feno ratsy ary nahoana no hita hatrao anatintsika, hatreo amin'ny manodidina antsika, eny fa hatrany amin'ny fisainantsika aza dia ratsy avokoa. Satria tafiditra tao anatintsika ny fahotana tamin'ny alalan'ny fandikan-dalàna. Ao amin'ny Romanina 5:5-12. Romanina 5:5-12 dia misy teny manao hoe koa izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva ry havana malala dia niditra teo amin'ny fiainan'ny olombelona ny fahotana. Ny tafahotana ny nofontsika ary vovoka ny nangalanantsika ary mody vovoka isika noho ny fahotana sy ny ratsy nentin'ny Satana teto amin'ity tany honenantsika ity. Ankehitriny ary dia fantatsika izao fa avaiza no nipoiran'ny ratsy. Nahoana no tonga teto an-tany ny ratsy. Moa ve anometsina an'Andriamanitra isika? Moa ve mbola hirahira isika fa Andriamanitra no nanapotika antsika? Andriamanitra no nahatonga ny fahafatesana? Moa ve tsika mbola ilaza fa hoe tsy te halala an'izany fa afaka nataon'Andriamanitra no nanafoana ny Satana fa nahoana no mbola navelany nanao ratsy? Manana valiteny amin'izay tenin'Andriamanitra. Fa andeha ho jerentsika amin'ny fotoana manaraka izany. Fa andeha ho fantatsika tsara ny antony mahatonga antsika miaina ao anaty faharatsiana. Ny antony mahatonga antsika
manana fisainana ratsy sy manodidina antsika feno fahotana sy alahelo sy fanaintainana sy fahafatesana. Romanina 7:5. Fa fantatsika fa araka ny fanahy lalàna, fa izao kosa nofo namidy ho andeviny ny ota, fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay halako no ataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna. Ary amin'izany tsy izao intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny hahatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa ratsy ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izao intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Koa hitako izao lalàna izao, raha tahanao ny marina aho dia atao amiko ihany ny ratsy, fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty. Nefa mahita lalàna hafa momba ny tenako aho, miady amin'ny lalàn'ny saiko, ka mamabo ahy ao amin'ny lalàn'ny ota izay ao momba ny tenako. Indrisy olo mahantra aho. Iza no hanafaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Itoko sy andinio ry havana malala dia manambara fa ny nofo izay tafitsika dia voafatotra tanteraka ao anatin'ny fahalemen'ny faharatsiana. Voafatotra tanteraka ao anatin'ny fahotana ary manindry tanteraka antsika, mitambesatra tanteraka, mandrakotra tanteraka ny nofontsika ny fahotana, ny fanamelohana. Fa ny fanahintsika dia efa navotan'Andriamanitra, efa nanao ny asan'ny Andriamanitra. Ho atokantsika amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana izay. Fa amin'ity maraina ity dia tiako ho tsapantsika. Fa matoa isika manao ratsy, matoa isika mahita ny ratsy, matoa feno ratsy izao manodidina antsika izao. Dia noho ny fahotana, ny ainga avy amin'ny Satana, tafiditra teto amin'izao tontolo izao ary mbola iainantsika mandrakandroana. Romanina 8:9-9 manao hoe: fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Satria fandrafiana n'Andriamanitra ny hevitry ny nofo. Fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany, ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Eo ny toerana misy antsika ry havana malala. Anjakazakany ratsy ny nofontsika. Kanefa na izany aza dia tsy mijanona hatreo, satria efa nanana vahaolana ho antsika Andriamanitra hatrany am-boalohany. Ary amin'ny fotoana manaraka dia hodiniantsika ny mikasika izay vahaolana izay. Fa amin'ity maraina ity dia tiako ianao raha handray fanapahan-kevitra vaovao. Handray fanapahan-kevitra vaovao noho ireo famarinana izay norenesinao tamin'ity maraina ity, mikasika ny haviany ratsy. Aoka tsy hoenao ambavanao intsony ny teny manao hoe Andriamanitra dia ratsy fanahy, satria mamela an'izao tontolo izao ao anatin'ny fahoriana, mamela an'izao tontolo izao ao anatin'ny faharatsiana. Andriamanitra dia mamela ny ratsy hiatra amin'izao tontolo izao. Andriamanitra no nanao ny ratsy satria izy no nanao ny zavatra rehetra. Izany teny izany dia teny avy amin'ny Satana amin'ny mampiapanga azy. Ary eo ka isika tsy hanaiky ho fitaovana no ampiasain'ny Satana hitarika ireo namantsika ho any amin'ny faharatsiana, hitarika ireo namantsika ho any amin'ny fiampangana. Fa ka isika hijoro vavolombelona, hanandratra ny anaran'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia nahary antsika tao anatin'ny fahatanterahana tanteraka, tahaka ny naharenan'ny Satana izay tanteraka tsy misy tomika. Fa nitsiry tao anatiny ny fitsiriritana an'Andriamanitra. Nitsiry tao anatin'ny fanerenana ho tsara tahaka an'Andriamanitra, ho tsara mihoatra an'Andriamanitra, na dia efa tsara izy. Izy izay voahary fa tsy bahary. Izy dia mitovy amintsika olombelona, voahary. Andriamanitra dia bahary, ary tsy misy ny toa azy. Zava-dehibe izany ry hava-malala amin'ity maraina ity no andraisantsika fanapahan-kevitra vaovao.
mahafantatra fa ny ratsy dia avy amin'ilay mpiapanga. Ary ny ratsy izay ao anatin'ny nofontsika dia noho ny ratsy niditra teo amin'ny razambe antsika. Ary misy vaovao mafaly amin'ity maraina ity dia tsy tapitra akory ny tantaran'izao tontolo izao. Tsy vitatreo akory ny tantaran'ny zanak'olombelona. Fa misy fanantenana dia ao amin'i Jesosy Kristy izay mitondra ny fanalahidy ny fahafatesana, izay mitondra ny fanalahidy ny famonjena ary mbola afaka mandraka androany manolotra anao izany fanalahidy sy vahaolana izany. Koa mino aho rahalahy sy anabavy, ry havako malala isa ary namako isany fa nitondra vokatsoanao ny renesanao ny teny androany ary nanampy anao bebe kokoa ahatakatra ny alala ny planin'ny famonjena sy ny fitiavan'Andriamanitra ho anao. Hitahy anao any Andriamanitra. Mandra-pioana tompoko.